sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ankafaliagna ankaravogna no iarabagnatsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mitady mandraikariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo jiaby tratran'izao zoma masina izao izay andro fankalazagna ny fijalian'ny Tompo. Koa amin'izao zoma masina izao dia vaky telo no arosin'ny eglizy amintsika. Ndeo renesitsika ire vaky teny masina arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky izay ampaminany. Izao no tenin'ny Tompo, indro fahambinina ny mpanompoko hitombo, ankalazaina ary ho tafasandratra indrindra. Toy ny gagany maro nahita azy, fa raha vahendrika loatra izy, ka ny tarehiny efa hoatrany tsy tarehiny olombelona intsony, ary ny tavany efa hoatrany tsy tavan-janak'olombelona intsony, no hampiontana ny firenena maro. Hitampimbava eo anatrehany ny mpanjaka, satria hahitany tsy mbola nolazaina taminy, sy handreny tsy mbola reny. Iza no nino zay renay, ary iza no nanehoana ny sandrin'ny Tompo, fa nisondrotra teo anatrehany izy, tahaka ny hazo madinika marefo, tahaka ny solofon-kazo nitsiry amin'ny tany karakaina, tsy nanana endrika na tsarantarehy nanaitra ny masotsika, na bika na melona ny fitiavantsika. No esorina sy nilaozan'ny olona izy, olona ory sady zatra ny fijaliana, ohatra ny zavatra nisarona ny olona tava, natao faneso tsy nahoantsika velively. Marina tokoa fa ny aretintsika no nentiny, ary ny fahoriantsika no nivesarany, ary isika nefa nijery azy ho olomboasazy, no kapoin'Andriamanitra sy nahitry. Kanefa izy no le fonina noho ny fahotantsika, no torotorina noho ny helotsika, nasiana ny famaizana nazahoantsika fihavanana, ary niratra taminy no nahasitrana antsika. Efa paniasia toy ny ondra avokoa isika, samy nanaraka ny lalany avy isika,
ary nazeran'ny tompo taminy avokoa ny helontsika rehetra. Vonona izy ary mandefitra, tsy ny loha-bavakory izy, tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, tahaka ny ondry vavy eo anatrehan'izay manety azy, tsy ny loha-bavakory. No esorina izy noho ny fampahoriana sy ny fitsarana, ary iza moa tamin'ireo niarabelona taminy no mba nihevitra fa nofongorana eo amin'ny tany ny velona izy, ary nozondoza noho ny fahotan'ny vahoakako. Natao ray fasina tamin'ny ratsy fanahy izy, ary eo amin'ny mpanan-karena no ny efa maty, nefa tsy mba nanao ny tsy marina, ary tsy mba nisy fitaka teo ambavany. Sitraky ny tompony nanorotoro azy tamin'ny fijaliana, nefa rehefa voatitry ny fanahiny ny sorom-panonerana, dia ahita taranaka izy. Ho lava handro iainana, ary hambinina eo an-tanany ny hevitra nokasain'ny tompo. Noho ny fijalian'ny fanahiny, dia hahita izy ka ho afa-po. Ilay marina mpanompoko noho ny fahalalany, hanamarina olona betsaka, ary ny tenany hivetsatry ny heliko ireo. Noho izany, omeko anjara eo amin'ny lehibe izy, ary hiara-mizarababo amin'ny mahery, satria nanolotry ny ainy ho faty izy, sady natao isan'ny mpanao ratsy, ary ny tenany no hitondra ny fahotany maro, sady hanao fifonana ho an'ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havagna, no isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, dia aoka ho tanantsika mafy ny finoana efa nekentsika. Satria tsy mpisorombe tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika no antsika, fa efa nalaim-panahy antsika tamin'ny zavatra rehetra izy, afa-tsy ny fahotana. Koa isika nantona ny fiketran'ny fahasoavagna mipitokiana, mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavagna ary amonjenantsika amin'ny andro ilantsika izany. Fa tamin'ny andron'ny nofony Kristy, no ny nanolotra fivavahana fifonana no mba mpitaraina na mafy sy ranomasombe tamin'ny ilay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana, sady noenoiny noho ny fatahorana n'Andriamanitra, dia nianatra ny fanekena tamin'ny fahorenany aretany na dia zanak'aza, ary ankehitriny efa tonga amin'ny fanaperana izy, ka tonga fototry ny famonjena manjakizay ho an'izay manaiky azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Anao Kristi, pantsakana rehetra, mitenena tompo
eo anao ry Kristy mpanjakana rehetra itenena tompo amelona nazava. Omba antsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Tantara niny jelen'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany Masindady Joany. Voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izany andro izany dia lasa Jesosy sy ny mpianany nankany andafin'ny riakany Sedrona, izay nisy anankiray nidiran'izy sy ny mpianany. Fantatry Jodasy ilay namadika an'i Jesosy koa io toerana io satria falehan'i Jesosy sy ny mpianatra matetika. Ka noho ny voarainy ny antoko miaramila iray sy ny mpiandry raharaha avy amin'ny rondon'ny mpisorona sy ny farisianina dia nankao izy nitondra fanala ary fiadiana. I Jesosy tamin'izay dia efa nahalala raha teo izay rehetra hanjo azy, ka nitsena azy ireo sy nanao taminy hoe iza no tadiavinareo? I Jesosy avy any Nazareta hoy izy ireo. Izao no izy hoy Jesosy. Eo koa izany Jodasy ilay namadika an'i Jesosy. Vao nilazany Jesosy hoe izao no izy, dia nianotra izy ireo ka niankarapoka tamin'ny tany. Ka nanontany indray Jesosy, iza no tadiavinareo? I Jesosy avy any Nazareta. Efa voalazako taminareo fa izao no izy. I Jesosy no nilaza izany dia mba hatanteraka ny teny voalazany hoe tsy nisy very izay nomeno ahy na dia iray aza. Nanana sabatra Simona Piera no tsoahiny dia nasiany ny mpanompon'ny lehibe ny mpisorona ka afaka ny sofiny ankavanana. Malkosy no anaran'ilay mpanompo. Fa hoy Jesosy tamin'ny Piera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny ray ahy? Tamin'izay ny antoko miaramila sy ny tomponarivo ary ny mpiandry raharaha ny rahany jody dia nisambatra ny Jesosy ka namatotra azy. Tany amin'ny anahy aloha no nitondrany azy, fa io no rafozan'ny Kaifa izay lehibe ny mpisorona tamin'izany taona izany. Ary Kaifa kosa no nanome saina ny jody hoe mahasoa raha mety ho an'ny vahoaka, raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray. Nanaraka an'i Jesosy tamin'izany Piera sy ny mpianatra anankiray hafa, ary fantatry ny lehibe ny mpisorona ilay mpianatra anankiray, ka niara-niditra tamin'i Jesosy atao antokotanin'ny lehibe ny mpisorona izy. Fa i Piera kosa nijanona tany ivelany tao ankaikin'ny vavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehibe ny mpisorona ka niteny tamin'ny vehivavy mpiandry vavahady hoe mba hampiditra any Piera. Hoy ity zazavavy mpiandry vavahady tamin'ny Piera, moa tsy isan'ny mpianatra io lehilahy io koa va ianao? Tsy aho izy. Nangatsiaka ny andro tamin'izay ka nipetraka namindro teo amin'ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha, ary dia mba namindro teo koa i Piera. Ny lehibe ny mpisorona kosa nanadina ny Jesosy ny amin'ny mpianany sy ny fampianarany. Ka hoy Jesosy namaly azy, ny tena mpabe maso tamin'ny olona rehetra aho ary nampianatra mandrakariva atao amin'ny sinagoga sy ny tempoly izay ivoren'ny jody rehetra, fa tsy nilaza na inona takona. Ka ahoana no anontanenao ahy? Ireno haino ahy no anontanio izay voalazako taminy, fa ireo no mahalala izay nampianariko. No nilaza izany Jesosy dia nasiany mpiandry raharaha anankiray te amaina nataony hoe izany ve no famalinao ny lehibe ny mpisorona? Raha ratsy ny teniko i Jesosy, lazao izay ratsy, fa raha tsara kosa, nahoana no dia mamely ahy ianao? Dia nasainy anahy nentina ampatorana ho any amin'ny Kaifa lehibe ny mpisorona indray Jesosy. I Simona Piera nijanona mindro, ka nisy nanontany azy hoe moa tsy isan'ny mpianany koa va ianao? Tsy aho izy.
dia hoy ny anankiray tamin'ny mpanompony lehiben'ny mpisorona izay havany tapany Piera sofina. Tsy ianao va le hitako niaraka taminy tao anaty saha? Fa nandahy indray Piera ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno. Dia nentiny niala tao amin'ny Kaifa Jesoa ho any amin'ny tranon'ny governora. Efa maraina ny andro tamin'izay. Tsy niditra tao an-trano nefa izy ireo fandrao voaloto ka tsy afaka mihinana ny paka. Koa i Pilaty no nivoaka nanatona azy ireo teo ala-trano nanao hoe, enona no hiampanganareo io lehilahy io? Raha tsy mpanao ratsy izy dia tsy natolotra ianao hoy izy ireo. Ento izy ka tsarao araka ny lalànareo hoy Pilaty. Tsy manam-pahefana hanameloka olona ho faty izahay hoy ny vahoaka. Izany no tonga dia mba hatanteraka ny tenin'i Jesosy momba ny fahafatesana anjo azy. Dia niditra tao an-trano i Pilaty. Niantso an'i Jesosy nanao hoe, moa mpanjakan'ny Jody va ianao? Anao samirery izany teny izany sa an'olon-kafa nilaza ahy taminao hoy Jesosy. Fa izaho anga Jody hoy Pilaty. Ny firenenao sy ny mpisoronao no nanolotra anao tamiko, ka inona no nataonao? Tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako hoy Jesosy tamin'ny Pilaty. Fa raha anisan'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny oloko ka tsy ho voarain'ny Jody aho. Fa tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Ko mpanjaka zany ianao hoy Pilaty. Efa voalazanao Jesosy, mpanjaka aho. Teraka aho sy tonga tety an-tany mba hanamara ny marina, ka izay rehetra mpanaraka ny marina dia mihaino ny feoko. Inona no marina hoy Pilaty? Fa noho ny volazany izany dia nivoaka nankeo amin'ny Jody indray Pilaty ka nanao tamin'izy ireo hoe, raha izaho tsy nahita izay heliko ty lehilahy ty na dia iray aza. Fa araka ny fanao amin'ny paka dia mandefa olo-meloka izay tianareo aho. Koa tianareo ve ny handefasako ny mpanjakan'ny Jody ho anareo? Nioraka izy rehetra ka nagnano hoe tsy izy fa i Barabasy. Kanefa jiolahy io Barabasy io. Tamin'izay nalain'ny Pilaty Jesosy, nasainy ny kapohina. Nandrandrana filoha-tsiro miaramila, nasatrony ny lohany, nampita filony lamba-jaky izy. Rehefa izany nanatona an Jesosy izy ireo ka sady namely te hamaina azy no nanao hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jody. Nivoaka indray Pilaty nandeha teo amin'ny Jody hoe, indro izy entiko manketo aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako mihitsy izay ilony na dia iray aza. Tamin'izay nivoaka i Jesosy nisatroka feloha-tsilo sy nitafy lamba-jaky ka hoy Pilaty tamin'ny Jody, indro ny lehilahy. No nahitany Jesosy ny london'ny mpisola sy ny mpiandry raharaha, miantso nanao hoe, fantsio amin'ny azo fijaliana izy. Ento ary ka fantsiona-nareo fa izaho tsy mahita izay helony hoy Pilaty. Manana lalàna izay araka ny lalànay dia tsy maintsy vonoina izy satria manao ny tenany io zanak'Andriamanitra hoy ny vahoaka. Nandre izany teny izany Pilaty vao maika natahotra. Niditra tao an-trano indray izy nanontany an'i Jesosy, avy aiza moa ianao? Tsy namaly Jesosy. Izaho indray ve no tsy hitenenanao hoy Pilaty taminy. Tsy fantatrao angaha fa sady manam-pahefana handefanao aho no manam-pahefana hamantsika anao amin'ny azo fijaliana koa. Tsy manam-pahefana amiko ianao izy Jesosy taminy, raha tsy nomenanao avy anambony izany. Koa izay nanolotra ahy taminao no mely kokoa no ianao. Hatramin'izay dia nitaly handefan'i Jesosy i Pilaty, fa nantsontsony Jody hoe raha mandefa no ianao dia tsy mba sakaizan'ny Sezara satria izay manao ny tegna no mpanjaka dia mitsangaka nolotra ny Sezara. Nandre izany teny izany Pilaty dia nitondra an'i Jesosy miboaka, nipetraka teo amin'ny fitsarana
ao fitoerana atao hoe Lotostrotosy na Gabata amin'ny teny hebreo. Andro fiomanana amin'ny Paka tamin'izay ary tokony ho tamin'ny ora fahaenina dia izao no nolazain'ny Pilate tamin'ny Jody. Endro ny mpanjakanareo, esory fantsio amin'ny asofijaliana izy, hoy ny olona. Dia hofantsiako amin'ny asofijaliana ve ny mpanjakanareo, hoy Pilate? Izahay tsy manam-panjaka afa-tsy Sezara, hoy ny london'ny mpisorona. Tamin'izay dia natolotry Pilate any vahoaka hofantsiana Jesosy ka noraisin'izy ireo izy dia nentiny Jesosy ny asofijaliana. Tonga teo amin'ny toerana atao hoe Kalvery izy na Golgota amin'ny teny hebreo. Teo no namantsiana an Jesosy tamin'ny asofijaliana niaraka tamin'ny roa lahy hafa koa izay nofantsiana teo an-daniny roa, fa i Jesosy teo ampovoany. Nanao soratra i Pilate napetrany teo andohan'ny asofijaliana. Izao no voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jody. Betsaka ny Jody namaky io soratra io, fa akaiky ny tanàna ny toerana namantsiany an Jesosy, sady vita tamin'ny teny hebreo sy grika ary latina ny soratra. Teo ny mpisorin'ny Jody tamin'ny Pilate. Aza atao hoe mpanjakan'ny Jody, fa hoe izy no nilaza hoe mpanjakan'ny Jody aho. Izay voasoratro dia voasoratro, hoy Pilate. Rehefa voafantsiky ny miaramila tany asofijaliana Jesosy, nalainy ny fitafiany nozarainy 4, samy nanana ny anjarany avy izy, toy izany koa ny akanjony rebareba. Tsy nizaitra anefa ny akanjony, fa tenona iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany. Nifampilaza ny miaramila hoe aoka tsy ho tsiarintsika izy, fa aoka hilokantsika, dia ho lasan'izay ahazo ny loka. Dia tanteraka tamin'izany ny soratra masina magnano hoe nozarainy fitafiako ny lokany ny akanjoko. Dia izany no nataon'ny miaramila. Nitsangana teo akaikiny asofijalian'i Jesosy ny reniny sy ny ravavindreniny, dia i Maria vadin'i Kleofasy sy Maria Madeleine. No nitany Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra malala nitsangana teo akaikiny, izao i Jesosy tamin'ny reniny: raha vehivavy, indro ny zanakao, indro ny reninao, hoy izy tamin'ny mpianany. Hatramin'izay dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy i Maria. No ny afaka izany, fantatry Jesosy fa efa tanteraka ny zavatra rehetra, hoy izy mba tanteraka ny soratra masina: mangetaeta aho. Nisy bakoly feno vinaigitra teo, nalaina ny sponjy vontosana io vinaigitra io, notohizana tamin'ny hazo isopy, natoka teo ambavan'i Jesosy. Vao nanandrina ny vinaigitra Jesosy, nanao hoe tanteraka ny zavatra rehetra. Dia niondrika nanondrika ny lohany Jesosy ka nanolotra ny fagnahiny. Ary andro fimanana amin'ny Paka tamin'izay, ka nangataka tamin'ny Pilate ny Jody mba ho tapahina ny ranjon'izy ireo, dia ho esorina. Tsy mba hisy faty mihantona manko amin'ny fimanana amin'ny Paka eo amin'ny asofijaliana amin'ny andro sabata, fa andro lehibe zany sabata zany amin'ny Jody. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ilay anankiray niara-ny fantsiana tamin'ny Jesosy koa. Fa no ny nankeo amin'i Jesosy izy ireo, dia hitany fa efa maty sahady izy, ka tsy mba notapahiny ny ranjony. Fa nolefony miaramila anankiray kosa nilany voany, ka nisy ra sy rano nivoaka niaraka tamin'izay. Ary ilay nahita no nilaza, ka marina ny filazany, sady fantany fa milazany marina izy mba hinoanareo koa. Ary izany no tanteraka dia mba hatanteraka ny voasoratra hoe tsisy ho tampahina ny taolany na dia iray aza. Ary hoy indray koa ny soratra masina: hijery izay nolefoniny izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
kristianina avy malala, mbola ao anatiny izao atelona masina izao sika, ao anatin'ny tridium pascal. Omaly isika no nankalaza sy nandinika ary niaraka niditra tamin'i Jesoa amin'izao atelona masina izao, tamin'ny fankalazana lalaka misy masina izay nanorenan'i Jesoa ny famonjenantsika. Tanteraka izany famonjena zany raha nanolotra ny ainy tamin'ny alalan'ny vatana sy ny rano izy tamin'ny Eukaristia, sy izy nanasa ny tongotra ny mpianany anambarany fa ny lalam-pamonjena dia ny fanompoana ka nilazany hoe atovy izao ho fahatsiarovana. Izany indrindra no tanteraka amin'izao zoma masina izao, zoma voalohan'ny volana ihany koa raha mijery ny daty isika. Mahavariana tokoa fa tian'Andriamanitra ho sapasika fa miara mizaly amintsika izy amin'izao krizy mafy etresika izao, ary manokatra ny fony manontolo mba hidirasika ao anatin'ny famonjena. Mangina tokoa ary ny tany ankehitriny satria masiaro ny fizaliany sy ny nahafatisan'ny tompo. Izany ny foto-kevitra lehibe ankalazaisika androany. Toresy tokoa isika satria maty tokoa lay nandrandray isika, maty le andry ny ankinana, maty tokoa ny tombosika, nefa ny ankalazasika dia sy ny fahafatesana makany amin'ny fahaverezana sy ny faharesena ary ny fahalovana, fa fahafatesana mahavariana manambara fandresena ny rasy, fandresena ny fotana, olo-pinoana, olo-panantenana, olo-pitiavana isika araky ny afatra ny pastoraly fahawity ary naverimberin'ny papa ao amin'ny afatra amin'izao karemy izao, ka afaka manambara izany hoe ny fahafatesana sy fahaverezana sy faharesena, fa kosa raha miombona amin'ny Kristy isika dia mitondra amin'ny fandresena, mitondra amin'ny fandresena amin'ny fahotana, mitondra amin'ny fandresena an'ity korontana virus ity. Raha mijery ny manodidina nefa isika dia toresy tokoa, potika, rava, lo no hita mampasiaro ny tenin'i Jesoa tamin'ny alahady fahadimy karemy teo zay, alahady ny fizaliana. Ho indrindra izy raha sy maty ny voanafafy dia sy hamokatra izy. Tanteraka izany anio, maty ny voanafafy dia ny tombosika, fa sy maty ho lo mandrakizay, fa maty hamokatra anome aina. Zay no ankalazaisika amin'izao zoma masina izao. Anatin'ny fanginana tokoa isika no misakosako izany rehetra izany, kanefa ao anatin'ny fanginana manambara fandresena, satria matoky isika fa raha miara-maty amin'ny Kristy, amin'ny fahotana, amin'ny rasy, amin'izao korontana virus izao, dia miara-misangana aminy, ka ny fahafatesana no levona ao amin'ny fasana, ny fahotana no levona ao amin'ny fasana, fa i Kristy tsy mety levona ilay omaly anio ary mandrakizay sy miova, lay zanak'Andriamanitra dia sy mety ho levona, fa aim-baovao no mivoaka avy amin'io fasana io, ary zany no andrandray isika ifanginana feno fanantenana, feno fitiavana ary no ankalazasika an'izao zoma masina izao, izay azo lazaina fa mizara efatra manambara an'izay fanantenana, na dia sy hoisy antenaina aza araky ny voalazan'ny masinday Paoly, dia feno fanantenana isika satria olo-panantenana. Ny fizarana voalohany indrindra ary dia fandiniantsika an Jesoa ny zaly sy maty amin'ny alalan'ireo vakiteny naroso amintsika, fa indrindra ny evanjely izay manohy nefa voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany, izay manomana antsika bebe koa amin'ny andro anio. Sy adinosika ny fanomboan'izao vavaka takariva izao, dia isika nandinika ny fizalian'i Jesoa, ary tamin'izay isika no
ny sodrano lay kalvery zay ao tokotanin'ny eglizy, kalvery mahavariana. Ny soratra eo ambany moa amin'ny soratra teny frantsay, amin'ny teny latina ary amin'ny teny malagasy. Nizery zay nole fon'izy nefa gaga isika sy hitasika ny sarin'i Jesosy. Dikan'izay dia isika sy kiraikiraiky no mametraka n'izay mizaly eo amin'io sary io, zany hoe voafatotra ny felohasilo kanefa sy resy sy potika sy levona fa misangako velona, ka ny lamba no sisa ary ny fizaliana ambaran'io felohasilo io. Zay io kalvery ao atokotany mpiangonana io, misaotra an'izay nanolotra azy ho ansika, misaotra an'ireo mpanao soa rehetrarehetra, satria dia fitiavana tokoa, fahafoizana no nanotolony amintsika ary manambara zavadalina, satria matetika isika mahita ny sarin'i Jesosy mifasika, isika izany no ny fahotasika no mbola manohy ny mamasika ny Jesosy amin'ny alalan'ireo mizaly. Ka io felohasilo io no manambara ny fizaliana. Nefa raha isika kosa mahafoy ho an'ny hafa, manolotra ny aisika ho an'ny hafa, raha misimbana ny hafa, manao asa soa, mikasaka ny soa iombonana, dia resika lay fizaliana ka sy hita isony Jesosy fa izy misangako velona no hitasika. Ka izay ny fampidirana nataosika tao anatin'izay no ny banjinansika ny fizalian'i Jesosy. Ka ny fizarana faharoa ary dia fivavahana amin'ny alalan'i Jesosy zay nilazaisika teo, nizaly hamonjy isika ka miaraka amin'ny Jesosy sika amin'ny alalan'i Jesosy manao vavaka ho famonjena ny olona rehetra maneran-tany. Io lay ranom-bavaka manetriketrika zay filazasika azy, ranom-bavaka anolorana n'izao tontolo izao amin'Andriamanitra, mba ho izao tontolo izao vaovao tokoa nandresy ny tia korontana virus ty no ateraky n'izao fankalazana ny Paka izao, Paka fandalovana, miala amin'ny rasy isika ka miditra amin'ny fiainana. Ny vokatry ny fizalian'i Jesosy dia ilay fiainam-baovao entin'ny Paka, izany hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra mirindra arak'ilay fihavanana nentin'i Jesosy zay tanteraka tamin'ny alalany izy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fizaliana. Ka ny fifandraisasika samy olombelona zary fifandraisana vaovao, ka ola raika ao amin'Andriamanitra isika ziaby, zary fianakavian'Andriamanitra isika, zary fianakavian-Janahary amin'ny alalany nanoloran'i Jesosy ny tenany, izy mpampiavana ao ansika, izy zay fihavanana sy fitiavana tena izy fa sy saintosainto fotsiny, ary mirindra manomboka amin'izao ny fifandraisasika amin'ny zavaboary. Ezaka ary sika mba hifanaraka amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ansika ny fanazasika ny zavaboary, fa sy anjakazaka na andrava isony sika. Ka izany rehetra izany no tian'ny Papa asongadina amin'ny ensiklika Fratelli Tutti, ka hatonga araky ny faniriny, araky ny nofinofiny, araky ny averisika matetika, mba olo raika isika ziaby miroso amin'ny fiainam-baovao, depart vaovao isika. Ny fizarana fahatelo dia ny fisaona sy fanajana amin'ny azo fizaliana masina, sy hoe manompo sampy sika sanatria fa misaoka any Kristy izay nifansika teo amin'ny azo fizaliana, anambara asika fa io ny fototra ny famonjena asika, ka misaoka any Kristy fihavana sika ka miditra amin'izay fiainam-baovao zay, zary fianakavimben'Andriamanitra, olo raika isika ziaby ampihavan'ny Kristy. Ny fahefatra, ny fizarana fahefatra dia ny sakramentany Eukaristia, mandray ny vatana sy ran'ny Kristy mpamonjy isika ny any ty. Sy misy anefa ny fankalazana
androany fa mandray ny communion anambarasika fa miombona aminy tokoa isika ka zary fiainakaviana raika amin'Andriamanitra, olo raika amin'Andriamanitra. Ny mpavaky teniny voalohany bokyny Isaia mpaminany de efa manambara amintsika izay anjoan'i Jesoa lay mpanompon'Andriamanitra, ary io lay fizaliana faratampony. Ka izao ny filazany Isaia azy, toy ny gagany maro nahita azy, fa rava endrika loatra izy, ka ny tareny efa ohatrany sy taren'olombelona isony, ary ny tavany efa ohatrany sy tavany zanak'olombelona isony, na ampiantanany firenena maro. Izany tokoa no nanjoan'i Jesoa sy nitondrany fitiavan'Andriamanitra amintsika, ary sy takapolopolorana izany lehibe ny fitiavany antsika zany. Io endriky Jesoa potika ravarava io no endriky izao tontolo izao potika ravanyty korontana virus ity. Ka io isika teo no ambarany ny azo fizaliana vo ny sofisika rano ao antokotany ao isika, araky ny lazaisika sisy sarin'ny Jesoa ao, fa isika arak'izay vaky teny voalohany bokyny Isaia mpaminany zay no mametraka any fizaliana rehetra mianjady amin'izao tontolo izao. Manambara ihany koa izao tontolo izao mizaly lay voalazan'ny masindahapoly ao amin'ny Romanina 9:9. Hoy masindahapoly, ny voary manontolo de samy miandry fatratra lay andro anehoan'Andriamanitra ny voninainy natokany ho an'ny zanany rehetra. Io ihany koa mbola ambarany masindahapoly ao amin'ny 5:5, fa izao kosa no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika, mifono mbola mpanota isika no maty hamonjy isika i Kristy. Komainka fa izao efa nohamarinina tamin'ny rany izao de tsy maintsy afany amin'ny fahatezerana mihisika ka matoky ary ho afany amin'ity korontana virus ity coronavirus ity. Ny ankalazantsika amin'izao zoma masina izao ary dia mankalaza ny fitiavan'Andriamanitra sika olombelona zay mibaribary amin'ny Jesoa mizaly ny fansiana tamin'ny hazo fizaliana, mampiseho ny fitiavany ansika Andriamanitra tamin'ny nanyrany ny zanan'ilay tokana amin'izao tontolo izao, mba havelona atsika amin'ny alalany. Sy isika tokoa ny tia Andriamanitra, fa izy no tiansika voalohany. Tanteraka izany amin'izao fibanjina ny hazo fizaliana izao, zay raha teo no voasoratra ao amin'ny Kalvery, ao tokotany nizery lay no fansiany izy, koa samiary sika mibanjina an'izay lakroa masina izay. Mifikirarisika ry kristianina havana amin'ny hazo fizaliana, ampandrosoy ao an-tranosika araky ny efa naverimberina tamintsika nandritran'izay taona maromaro zay ny hazo fizaliana, fa andray ny famonjenan'ny Kristy sika, ary sisika ihany fireo zay rehetra mandala ao an-tranosika. Marina ny olona voalaza ao amin'ny tantara ny famonjena vonrenesika teo ao amin'ny evanjely, ary mahavarina fa toa voafitina amin'io evanjely io ny tantara mpiaina sika sirairay avy, ary ny tantara n'izao tontolo izao. Anjarasika ary no mandinika aiza amin'ireo voalaza ao amin'ny evanjely isika. Anjarasika no mametraka n'izay fanontaniana izay, fa ho anampy isika ao aiza isika raha mandinika ny platsika, de sapasika ny anjara toerany ny manam-pahefana, manana fahefana isika amin'ny toerana misy isika sirairay avy, ary matetika aza tsy mahay mandanjalaza izany fahefana izany, satria mihevitra n'io fahefana io araky ny toetran'olombelona. Manasa sika ny Papa amin'izao taona masin'ny masindray Josefa izao, mba anana fo indray, ka aoka ozy izy anana fo indray isika, fa sy fo indray ny manam-pahefana, sy fo ny sefo. Ny sefo dia mpanjakazaka tahaka ny Pilaty, mpanjakazaka tahaka ny Herode. Sy fo sefo izy nitadiavina amin'izao fotoana izao, fa fo mibaba eo amin'ny fahefana eo am-pelatanatsika, ka manomboka ao amin'ny fianakaviana izany.
ary samiary sika mandinika an'izay. Raha mandinika ny Jodasy isika de mahita fa matetika isika no mamadika an' Jesoa amin'ny fiainantsika. Raha manao izany amin'ireo kely sy madinika indrindra ireo isika dia mitady ny tombosoa ho ansika sy ny voninahitra ho ansika ihany. Ka izao ary ny fotoana fibebahana aoka isika anana fanetretena ka anatona an Jesoa. Raha mijery ny Pierre ihany koa isika de matetika fa isika ihany koa de manda an'Andriamanitra, manda an Jesoa sy say mizoro ho vavolombelon'ny marina, nefa izay indrindra no manapotika ny fiainansika, manapotika ny fiainam-pianakaviana, manapotika ny fiainan'ny communauté, manapotika ny fiainan'ny fiarahamonina, manapotika ny fiainana firenena. Matetika isika no mamerimberina an'izay mahantra olo marina isika. O karo tahaka ny Pierre isika ho feno fanetretena ary rehefa ny ova nanao changement radical de comportement dia nizoro ho tena vavolombelon'ny marina. Raha mandinika ireo olona nilaza hoe fasio amin'ny hazo fizaliana dia midika fa mifidy any Barabasy sy izao tontolo izao. Impiry tokoa moa isika no manao an'izay toy izay ifikitra amin'ny vocation sika dia vita batemy dia voasariky n'izao tontolo izao, ary dia izay no mahatonga sika hoe izay normal, kanefa ny normal dia ny fanaraka amin'ny norme, zany hoe mahasikasika. Azo sika aleo sika misara sy misikera toy izay mikatroka amin'ny asa mandraraha kristianina. Impiry moa isika no sy mivelona ny rafitra na matahotra iroso amin'ny rafitra satria tisika no ilamina amin'ny izay efa mahazatra ho isika sy fomba na io. Ka hitasika nefa ny vokany sisy fandrosoana ary indrisy azy vomeka korontana mifangaro ny zavatra so ihany. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia misy fotoana iseho isika tahaka ireo vehivavy masina sy zoany ka sy misaraka amin'ny Jesoa na ino kidona na ino kiatra, ary rehefa sy misaraka dia mitoetra ho aminy ary mamokatra ny fiainansika. Ka izay indrindra aoka isika anao safidy matotra amin'izao atelona masina izao mba iroso tokoa tahaka n'ireo vehivavy masina zay mahery fo, mila fahasahina ny finoana na dia sarotra azy satria matoky isika fa sy misaraka amin'ny Jesoa. Ary tamin'izay indrindra ihany koa no natolony Jesoa ansika ny reniny, natorony tamin'ny mpianany mo marimarina koa fa io mpianany io dia izy no misolo asika ka nilazainy Jesoa tamin'ny zoany hoe ino ny reninao, ary natolony andreniny isika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny zoany ka nilazany Jesoa tamin'ny Masin'ny Maria reny indro ny zanakao. Eo no nahateraka ny Eglizy satria manana reny sika ary miara-dalana amintsika izy. Fa indrindra amin'izao andro sarotra izao matokisa isika mampandroso ny Masin'ny Maria ary zay sy misaraka izay lakroa zay sy Masin'ny Maria. Matokisa isika mampandroso any Masin'ny Maria ao an-trano tahaka ny nataony Joany dia ahazo ny fahasoavany Jesoa zanany sika. Izy no italao fahasoavana ho ansika, izany hoe andresy ny rasy zay tady anakorotana ny tokantranosika. Raha nilaza hoe tanteraka ny zava-drehetra Jesoa dia azo lazaina fa evanjely ny fandresena ho ansika izany. Ny fandresena ao amin'i Jesoa dia sy hoentina mipoerapoera, sy hoentina mirearea, fa hoentina anompo anavao an'izao tontolo izao, anaovana départ vaovao, fiangana vaovao mba hahatonga sika tokoa io ve missionnaire tabernacle velona mizara an Jesoa. Ka izay zay tenin'ny Jesoa zay no efa mampiditra sika tokoa ary amin'ny sabosy masina, ka feno fanantenana isika na dia ao anatin'ny fahangina na dia ao anatin'ny aizina azy no miala eto amin'ny fankalazana fa mitondra sika kosa amin'ny fiainam-baovao,
antenaisika amin'izao paka izao amin'izao asabosy masina izao. Ry Jesosy Kristy Tompo, nanolo tena teo amin'ny hazo fizaliana tokoa ianao, natolotrao anay ary Masiny Maria reninao, koengany ezahay no ny vavaka ataon'ny Masiny Maria mba ho zary olom-baovao ao aminao. Anao nouveau départ, vokatry ny fivampenitra mahery vaika eo anivon'ny fiainanay, eo anivon'ny fitondrantenanay, ary fikitra amin'ny hazo fizaliana ne izahay, satria io ny lalam-pamonjena ho anay sy saraka aminao ane izahay, izany hoe ifantsika miaraka aminao amin'ny fahotana sy amin'ny rasy rehetra, fa indrindra ity korontana virus ity, ka matoky izahay fa hiara isangana aminao, satria sy ianao no milevona ao am-pasana, fa alevonao ao amin'ny fahafatesanao, alevonao ao am-pasana ny rasy sy ny korontana virus ity, ka fiainam-baovao no iombonanay aminao amin'ny alalan'izao fankalazana ny tridium pascal izao, ka andray ny fahasoavana avy aminao ane izahay, fahasoavana zary angovo force lehibe manosika anay anao départ vaovao, anao ainga vaovao, ka enganeny fiainanay mba ho fiainana misy ianao manontolo amin'izay, mba ho famantara-pamonjena ho an'ny hafa koa izahay, ka engany izahay ahay ampitrotra ny finoana, ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka zary EOV missionnaire vita batemy, ka iraina ho tabernakla velona Masiny Maria teo apototry ny hazo fizaliana ianao, ka nandray an'ny Zoany, ary Zoany nampandroso anao tao an-trano. Tongava ary ao am-ponay, tongava ao an-tranonay tsiraikiraiky, hitondra ny Jesoa, masinday Joseph ampianaro zahay, anana fondray, ka iaro sy kolokolo ny fianakaviana, miatrika ny mafy tokoa amin'izao andro izao. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.